Taiza Mathieu? Dia zahay Food Lovers! Androandratsika dia anatrana izany pizza zany pizza any amina toerana anankiray ny Tanjombato eny. Anisan'ny pizza mora indrindra raha mbola eto Antananarivo dia izay no mampatonga ny anakany androany izany ny l'Italienne pizza. L'Italienne pizza ny Tanjombato. Zay dia andao andramana re. Andao are! Aty amin'ny Italienne pizza tsika aty Tanjombato dia atondratsika nanao andao andramana ho any Italie dia andao atsika andao are. Toerana misy ny l'Italienne pizza moa zany Tanjombato ty zao misy atsika akaikin'ny Samaf. Ankoatran'izay misy koa ny Kadikely Lafia juste eo amin'ny arrêt Kadikely akaikin'ny Suc de la Ruche dia farany eny Ambotomita eo akaikin'ny Caverne dia ireo ny contactany. Tantaraiko anareo ny pizza atao amin'ny l'Italienne pizza. Mbola aty Tanjombato misy atsika manana pizza karazany roa zareo na PM na GM. Dia ny PM 12 000 ariary dia ny GM 17 000 ariary daholo. Dia marihana fa manao livraison zareo dia livraison gratuit. Dia ohatran'izao ny karazany afaka hisafidiananareo. Manana izy klasika, misy carnetri tata dia ireo avy ny ao anatiny végétarini, 4 fromages, fromage à vito, polo, poulet, des océano, terra mer, des spécial. Des atundjay, missini avec porc, les deux sans porc daholo. Des atundjay avec porc, prix tout vient, 12 000 ariary PM, des 17 000 ariary ni GM. Dia ny avec porc mortadella, Regina, dolce affettita, marihana moa zany fa l'Italienne pizza l'Italienne ohatran'ny any Italie mihitsy zany miaraka amin'ilay anarany dia misy contri contadino tsy mahasarotsarotra mamaky anazy fa ireo daholo ny karazany zareo dia ny tena spécialité an'zareo tena be mpaka indrindra l'Italienne satria moa zany zareo pizza l'Italienne. Dia ny andramantsika rehefa aveo zao ty mixta zany hoe sauce fromage jambon salami crevette dia oignon. À part ny pizza manao koa zareo sandwich dia sandwich misy karazany efatra dia anandrana sandwich raitsika rehefa aveo dia manana koa izy glace sy jus naturel misy ao zao raha tsy diso citron. Dia farafatsakely indrindra manao koa zareo tacos sy panini dia misy moa zany avec porc sy sans porc daholo amin'izay ny olona afaka misafidy. Dia ny tacos zao reo avy ny karazany misy jambon anatiny poitrine fumée viande hachée poulet sy sauce. Dia ny panini koa ohatran'izay ny panini zany na jambon fromage na poulet fromage.
dia zay ny karta ato amin'ny l'italienne pizza. Ohatran'izay tsara ho fantatra fa manao livraison zareo araka ilay niteneniko teo sady gratuit livraison dia ireo avy ny toerana misy ny l'italienne pizza akatokely eo amin'ny are eo akaikin'ny suc de la ruche dia Tanjombato ity misy antsika ity zao eo akaikin'ny Samafa dia misy koa ny Modibita eo akaikin'ny La Caverne dia ireo daholo ny contact raha ohatra ka anao livraison ianareo. Non zany tonga ato amin'ny l'italienne pizza indray tsika zany dia atony dégustation antsika spécialité zareo moa misy pizza misy tacos misy panini dia misy sandwich dia androany zahay nisafidy nandrana ho anareo les sandwich lavalava ihany les sandwich lavalava dia ty zany le jambon poulet dia misy fromage kely eo amin'ny sisiny dia tapahako le zava-tsy laniko ty fa aloha aloha zay l'essentiel ihany dia ty le ao anatiny zao dia mandramantsika ary izy ty hitantsika amin'izao fa ohatrany hoe grillé le mofo dia lasa mikarepotrepoko tsekinay aminareo Ça va c'est seulement spécial misy sauce amilay be sauce ohatra mayonnaise ketchup fa léger be dia le poulet misy assaisonnement poivre dia misy herbe kely ny prix le sandwich zany ho tantaraiko aminareo eto 7000 $, sandwich rehetrarehetra dia ty jambon poulet fromage dia sauce cocktail dia tena hitanareo amin'izany zany abordable be nefa ny garniture amilay be daholo mety tara ho an'le matsiriaky izy mba te hinakina pizza asina sandwich dia ho toy izy fa ny dégustation tena tsara ty malefaka be mihitsy le paty dia toy izy koa ny dégustation koa ato amin'ity tsara nandrana an'ity rehefa be eo fa aloha noho ny anaty amin'le crevette mixta le izy mizara roa hitanareo amin'izao mixta moa le izy dia misy jambon reny dia misy salami dia misy poivron kely dia misy fromage dia misy crevette ny amboniny zay zany dia misy origan sy ny herbe rehetrarehetra angambany io miaraka amin'ny oignon dia mandramatsika ohatr'izao ohatran'izao dia kisany misy originalité kely le izy misy ohatrany somary be misy sucré kely reo teo mamimamy le pizza zareo ny toy ny salé dia mamoaka ohatrany somary sucré salé zay zany tsy haiko na le sauce tomate izy dia ny fromage salé ny fromage classique no ampiasainy zareo ato asiako sauce piment kely ampiakarana filine zay ty be may ty pizza ty 17 000 $.
Ciao. Tena tsara. Le pâte à pizza malefaka tsara. Araka ny antenako teo efa misy fromage, dia misy crevette, dia misy jambon, misy oignon, misy poivron. Laniko le poivron. Manasa reto. Dia satria may masika be lesaka. Teo asitsika jus kely aloha zany. Jus de citron moa ty jus de citron. Jus de citron ty izy tsara. Citron. Jus d'orange. Lay be mihina anazy. Ohatra le jus d'orange mandarine le mandarine orange be reny. Dia milana ady mamy tsara. Mamy tsara. Zay ny dégustation tato amin'ny l'italienne pizza, l'italienne. Anay Stéphanie Deza zao ny manandrana mbola atao amin'ny l'italienne pizza tsika zao aiza moa tsika zao so? Italian pizza. L'italienne pizza. Dia ny anomboana Stéphanie anazy le pizza mixta andina teo ny andramanay le mixta zany araka ny maha mixta anazy dia mizara roa ny antsasany misy salami saumon dia ny antsasany misy crevette sy ino moa? Poulet ve reny sa crevette daholo? Crevette saumon, crevette saumon. Dia izy aty zoky le salami sa le crevette? Sandwich, bon, sandwich hono ny Tiffany dia to dia mety sandwich izy zany. Tiany andrea. Zay dia za nandrana le salami satria za tena mankafy be salami. Ohatran'izao ny eo ambony misy oignon cru dia misy salami dia misy herbe reny dia misy poivron mbola cru koa dia karazana fromage sy jambon. Dia ny rombany ohatr'izao cuite au feu de bois ny zareo. Dia ny sisiny fotsifotsy dia ny anana doré ty. Doré zany le sisiny le paty. Dia andramantsika le pizza. Araka ny tena dina teo léger be le pâte à pizza zareo. Misy masy le izy fa léger. Ny anahy koa asiako chili. Marina fa feno chili ny table dia afaka izay laninareo mihitsy fa inona moa zany tsy alany be dia be. Dia tsara be ny goût-n'le salami satria le salami lasa ohatrany hoe cuit. Dia manasy. Ohatran'ny le remarque ny dina teo misy arako mamy matsiro. Dia léger be le paty dia mampitena foana. Tsy mahatofotra zany. Ohatry zay valany teny. Dia zay le pizza conseillenay ty pizza ty. En plus zay vao nahita hoe pizza mitovy daholo amin'ny prix rehetra sady mora be ny zareo 17 000 ariary GM dia 12 000 ariary ny PM. Pour le prix zany dia garniture be le izy. Dia ty le jus nandraman'ity teo. Ny gostoso. Ahoana aloha tsiron'le hamburger any zoky. Le sandwich, ça va? Taman sarina fromage. Tsara dia misy fromage dia mikareo Jeff. Mamy tsara nandrahoana le jus. Ohatran'ny efa naona jus façon ananas reny. Tiandry? Ahoana ny tsiro le jus? Ohatra jus d'ananas. Ohatra jus d'ananas. Dia ty faramparitsy kely indrindra. Za zao aloha andramako le amina sandwich dina teo
Ça sent un petit peu, carré pochonné, mouf, brûlé. Et là, moi, ça m'a fait du mouf, hein. Et ça m'a tout quel est. Donc, j'en ai un autre, mais ici, poulet assaisonné. Ça va, on a taffron marin, et ici, fromage, c'est jambon. Et puis, un boucher à quoi, on a, non? On a tiré les sauces sur soupe. Tá, tu fromage. Quand on fait ce qu'elle dit, déjà, tacos. Et tacos, on se retire de l'arrière. C'est un panini 4 000 l'arrière. Et puis, ils ont les tacos. You, hein? Les pâtes, j'ai mis pâtes feuilletées, hein? T'en as le pâte fine. Ils sont les talons feuilletés, les pâtes. J'ai mis ce fritées, hein? C'est Kavatika, na coulé. On va mettre Maya. Faut m'en faire un utilise en fait. Quand tu as ça, ni ya on a fait. Je vois. You vois. On a les tacos, Tania, t'as qu'on a revoir ici, jambon, poitrine fumée, viande hachée, poulet, si sauce. Et il a tacos, ok. Sinon, on te voit ça. En fait, déjà, carnité, c'est les sauces quoi, c'est les retards. Si mal dia nak biar di pâtes, ya, tangan roti. Tu veux aller à ça biar nato? Et à feuilleter les pâtes. Et maintenant, tu peux mettre l'ananas, si pour être banana. Na warna sort les pâtes, et ça fait famille scoop. Et l'intérieur, on a un tout tour de sandwich. Tu as une fan différence, ici poitrine fumée, on a. Et ça y est, les poitrines fumées, hein. Iya, Cina sama lah nanti nak kilen Cina papio ya, kita tak ada nenario. Et à mahana quoi bien, tia pizza, portion, blissy crevette, si. Tanah ada pata sana, you, mallefa café, altuanan. Et à foutre chomu san, finalement normalement, ini ya. Et là, on a des petits mots. Ça fait comme ça. Pour battre, on a un matou. Un char les crevettes. Un saison de char. Bon appétit, Dimani. Merci. Les cheveux exprès, un peu trop là. Les sucres du téléphone, on va le voir, ça c'est un peu tard, les petits n'ont pas la dégustation. Iromas no mitit ai, nuna meni dairo chai, turi ai and one fa, let's see you. Sena pifa matucha. Ni futsika jamni zat spent in tune, trying to see itu. Ituku sikaru, ajiza iresi, bani fakafu, enyandu, bani fu, kijina meti, ifanda wintu, L'Italian pizza. Italian pizza. Tera riftsika araka amin'ny fotoana Ameli note. Jadi patang. Ny dégustation anay atao amin'ny l'Italian pizza tany Tanjombato raha mahakasika ny cadre manokana tsotra ny cadre ao. Ohatrany hoe somary fast food simple kely hoe
be da be zany a ny cadre misy ny l'italien pizza aloha tsy azo fantatry eto Antananarivo misy anankitelo zareo raha na efatra tsy tadidiko a misy ao a Ambohimanarina dia misy ihany koa any Sabotsynamena ilafy dia misy a any Tanjombato zay no l'italien pizza eto zay ny tadidinay dia tsotra ny cadre ao simple be izy zany tena tsy dia misy hoe chichi be a à la limite zany a somary tsy ampy de kely le izy spécial emporté angambany plutôt zay plutôt ny table misy sauce dia somary simple zany le table sy seza dia zay mampatonga ny noty a omenay a 7,5/10 a noty a be dia be ny zavatra tsara afaka tsaraina amin'le izy zany a fa zay no noty ho an'ny cadre atao amin'ny l'italien pizza Tanjombato. Ny service tao amin'ny l'italien pizza tena nafinaritra tsara fandraisana zay moa zany a vao tonga tao a dia mandray tsara zareo inona natao anareo voaniditra mihitsy tena mafinaritra zareo sady sympatika be dia manana service de livraison zay tena hitako hoe ino moa zany tena imasoana zareo ny service de livraison à l'italien pizza 7/7 dia amin'ny vidiny tena mirary zay dia zay ohatra gratuit livraison ay gratuit zany moa gratuit livraison dia isana be da be ny ekipa ny l'italien pizza moa zany a zay hitanareo amin'ny sary eo ny aranaka sary daholo zay a dia zareo a mitsikitsiky tsara vao miditra ianao dia mitsikitsiky izy tsara fandraisana dia ny noty omena azy zareo amin'izany service zany dia 8/10. Merci beaucoup tamin'ny fandraisana. Sakafo tao amin'ny l'italien pizza nisy maromaro ny sotro jus zay tao jus de fruit de la passion iny jus de grenadelle dia mamy tsara le izy sady tsara dia nihinana ihany koa zay pizza mix tany anarany moitié zany le izy sy manisy crevette dia moitié salami dia nisy ihany koa ny tacos nihinana tacos zay garniturany ny patiny malefadefaka ihany dia ny garniture garni be mihitsy izy sady be sauce dia ny farananay tamin'ny sandwich jambon poulet fromage oignon dia sauce cocktail dia tao anatin'izay zany le pain classique baguette classique ny tao anatin'le izy bémol kely angambany maromaro ny afaka tsaraina tamin'le dégustation anay tamin'iny efa nanome retour an zareo ihany moa zahay par rapport amin'izay rehetrarehetra zay alohan'ny amezanay retour aloha dia tsara ampahafantarana anareo fa ny l'italien pizza aloha nisan'ny mora indrindra zany raha mbola pizza eto Antananarivo satria 12 000 ariary ny anazy ny PM dia 16 000 ariary ny GM dia ny livraison tsy diso gratuit ataoko hoe raha tsy diso satria tsy tadidiko tsara le izy dia ialana tsiny dia meloa dia eo amin'izay zany le fanatsarana ma hoe 12 000 ariary sy 16 000 ariary mazava ho azy ny qualité de produit tsy hitovy anisany tany tena sy bémol be ohatra hoe le fromage ampiasaina zany somary mbola tedavina le fromage le tsirony zany be da be le fromage alalana io fa somary lavitra be zany le goût na fromage fa en tout cas ny akoatr'izay rapport qualité prix aloha raha ny sinitsiny tokoa raha ny produit ampiasaina produit tsy tena hoe haut de gamme be nefa tsy tena hoe low cost be zany le produit fa atoniny dia ohatran'izay koa ny ao anatiny tsy tena hoe feno loatra le burger le sandwich pardon fa amin'ny atoniny tsara ny abetsahany dia misy sauce dia zay faiky dina mbola misy anatin'ny par rapport amin'le jus mamy aloha dia ny tsara le goana fruit ao anatiny sady frais be ny jus amin'zareo tsy zay angamba ny lava fa ny noty menay an'zareo par rapport amin'ny sakafo dia 8/10
dia amarananay anazy angambany zay moa zany zay sidina macritique gastronomique anay rehefa tsara le izy dia miteny zay hoe tsara rehefa misy tsaraina le izy dia miteny koa zay hoe misy atsaraina dia zay ny dégustation anay tao amin'ny l'italienne pizza. Tena Tanjombato dia misaotra anareo abonné hatrany manaraka anay mbola hitanay fa tianay be mihitsy anareo dia kopa-tana no anareo abonné rehetrarehetra izay mifanena aminay any dia aza misalasala mihitsy ny miinterpellé anay raha ohatra hoe mahita anay ny ranany eny fa fifaliana ho anay mahita anareo sy miserasera aminareo mandrakary dia andao zamany Ni fugo ci afaka ci tadi anao